ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Anio zoma 12 aprily 2024 andro fahaenina anarahantsika ny lalan'ny azo fijalian'i Kristy ato anatin'izao herinandro masina izao, ary antony antsika ny loha hevitra hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ny sampana vokovoko manga sy ny tsantany fitiavana ary ny FDL no hitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Hiderasaka lazan'Andriamanitra eo am-pitsanganana isika amin'ny famakinan'ny Salamo fahenina amby 20 andininy fahenina ka hatramin'ny 10. Aorian'izay ny hira 7:70 FFPM, ary tsy hipetraka isika raha tsy vita mivavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandrenesa ny vavako Jehovah, eny enoy ny feon'ny fonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao Tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avekoako eo anatrehanao Tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Amen.
Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ô, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sy mpamonjy anay. Midera sy mankalaza anao izahay, misaotra sy manome voninahitra anao noho ny fitiavanao lehibe, ka nisolo vaika anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mba ho famonjena anay. Jesosy, zoma masina toy izao tokoa ny aretanao fahoriana lalina indrindra, sy nanombohina anao teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana anay. Ankehitriny, raiso ny fisaorana sy ny fankasitrahanay, fa lasa manana anjara amin'ny fanjakanao izahay. Koa hatreo tanteraka Tompo izao fotoana izao, ka sy eo amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay rehetra tonga eto. Ho voninahitra ao Andriamanitra telo izay iray hatrany anie ity fanompoam-pivavahana ataonay anio ity. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izao vavaka izao. Amen. Ampifaliana no iarabanana ankizy sy ny tanora rehetra amin'izao zoma masina 20 aprily 2022 izao, tononao aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo. Hitsangana ianareo hanao ny hira fa 420 ny andinin'ny fahatelo isika, dia hisy vavaka vao mipetraka ianareo. Trano maizim-pijaliana nampiny lefina ny fofo nanjary hira-piobiana nandresy lahatra ny nofo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io indreto ny ankizy sy ny tanora rehetra tonga eto an-tranonao ankehitriny. Andresy iain'ny teninao, dia ny fanahy masina no hiasa ao anatin'izy ireo, azony mandray izay tianao Andriamanitra hiainany sy hivelomany eo amin'izao androm-pahazazany sy androm-pahatanyrano izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika afatra amin'ity hariva ity dia ny Hebreo. Hebreo 5:9 Hebreo 5:9 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy. Amen. Iza le resahana eto? Jesosy le resahana. Jesosy na dia zanak'Andriamanitra aza, dia nianatra nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izay fahoriana nentiny teo amin'ny fiainany, indrindra ny lalorany tena teo ambony hazo fijaliana. Tsy hoe tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy akory teo aloha, fa efa nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra foana izy. Fa mialoza ho nanombona azy teo ambony hazo fijaliana izao dia mbola niady varotra aloha Jesosy. Raha eo, raha sitrakao, esory amiko ty kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny sitraponao ihany. Mbola nangataka aloha Jesosy niady varotra,
kanefa tao anatin'izany dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy ary tao anatin'izany fiaretana ny fahoriana izany no nianaran'iny tombo ihany koa tamin'izany fankatoavana n'Andriamanitra izany. Dia tena izany no tokony iainantsika ankizy tanora. Indraindray marary be le bedin'ny dada sy neny, indraindray voakapoka mafy be koa, kanefa ilainy izany mba azontsika manaraka tsara ny tenin'ny dada sy neny, azontsika mitombo mandrakariva amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny dada sy neny raha teo koa, satria ao anatin'ireny fahoriana sy fijaliana ireny no hitomboantsika amin'izany fankatoavana izany, ianarantsika n'izany fankatoavana izany. Fa raha vao tambitamby foantsika dia tsy haintsika izany fankatoavana izany satria mandeha fotsiny amin'izao ihany ny fiainantsika. Dia manomboka androany ny ankizy sy ny tanora rehetra, na dia ao anatin'izay mety ho fahoriana, alahelo, mety bedy be mihitsy, mety voakapoka marary be, fa ireny rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika hianarantsika izany fankatoavana izany, hitomboantsika amin'izany fankatoavana izany, dia ny fankatoavana andray aman-dreny fa indrindra ny fankatoavana n'Andriamanitra ihany koa. Fa n'Andriamanitra irery ny voninahitra fa izany teny izany kosa ho amintsika ankizy tanora rehetra. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa ianao mihitsy no tena fianarana tsara ho anay, fa tao anatin'ny fahoriana niaretanao dia nitompo tamin'ny fankatoavana n'Andriamanitra ianao. Dia ampio izahay Jesosy mba azonay tena mitombo amin'izany fankatoavana izany ihany koa eo amin'izay fahoriana entinay. Ampianaro mandrakariva izahay fa mbola zaza, mbola kely ka tsy mahatakatra izany. Amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavano, faly indray izahay andre ny teninao. Ny teninao izay aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tompo, ny teninao koa dia efa nilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Kotahim mpanomponao izay tondra ny hafatrao sy hamaky ny teninao. Ny fanahinao masina ne toetra aminay tsirairay avy, ka ho talonona ka niriny ny teninao no ifonay. Dia irizo aty anatinay ny teninao, hitondra fanavoazana ho anay tsirairay avy, ary atsapahanay fa velona ny tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavakay. Amen. Hiaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo 220 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 220 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny tena mafoy ahy ianao? Lavitra amin'ny famonjenao ahy ny teny fitarainako. Andriamanitra, miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana. Kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely. Ianao no nitrokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainana ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy mienatra izy. Ary izao dia olitra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka. Izay rehetra mahita dia manaraby ahy, manondro molotra izy sady mihifikifido ka manao hoe ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha makasitraka azy izy.
Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matthieu. Matthieu toko fahafito amby roapolo andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimapolo. Ary hofaranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hébreu. Hébreu toko fahadimy andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao. Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: niantso an'i Eli ilay io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray paozy, ary rehefa natsobiny tamin'ny vinaigitra izany ka nitohizany tamin'ny volotara dia natony ho tsetsafin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe ho zahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanoitra amin'ny fanahiny. Ary indro ny hevitra lamba teo amin'ny tempoly dia tsidra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niororo ny tany ka nitrezaka ny vatolampy, ary sokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao aorianan'ny nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy ka nahita ny horohorontany mba n'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilea ka nanompo azy. Isany reny Maria Magdalena sy Maria renin'ny Jakoba sy Josesy ary ny renin'ny zanak' Zebedio. Tamin'ny andron'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana no mba ny fitaranana mafy sy ny ranomasimbe tamin'izay namonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy noho ny fahatahorana an'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy na dia zanaka azy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra nanaraka azy, fa notonon'Andriamanitra hoe besorina be araka ny fanao Melkisedeka. Amen. Ray masina manasina ny teninao fahamasina.
mbola napako amponareo hatrany eny ry havana ny fiadanan'i Kristy amen. Amin'ity zoma masina ity dia ny lohahevitra hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io araka ny Matthieu 7:20 ny 4:5 nonde andiniantsika tena indray angalatsika fampieritrretana amin'izao arivo izao azontsika hiomana tsara hiatrika ny Paska izay nandreseny Kristy ny fahafatesana. Izao tantara izao izay maneho ny fijalian'i Jesosy Kristy izay nandaoza ny mpianatra rehetra azy arak'ilay noresahantsika maly hoe nandao azy avokoa ny mpianatra rehetra. Tsy nisy ny janona fa raha ambaran'ity ten'Andriamanitra ity eto dia nisy ihany ny janona teo izay vehivavy vitsivitsy ihany. Fa le vehivavy vitsivitsy ny janona tazatazan-davitra fotsiny, tsy nanantona akory, tsy mba isan'izay nampahery fa nijery fotsiny hoe inona reny anjohan'izany Jesosy zany. Ary rehefa jerena ity ten'Andriamanitra ity dia hita eo ny hoe tena nijaly Jesosy, niaritra Jesosy ary niafara tamin'ny fahafatesany izany. Fa araka ny efa fantatsika dia ny velona ihany no mety maty, fa tsy misy hoe efa maty dia maty indray. Ny zavatra boary izay mananaina ihany no mety maty, na olombelona io, na biby io, na zava-maniry, ireny ihany no mety maty. Ary Jesosy aseho eto ny fahavelomany, izay velona indrindra no hiatrika ny fahafatesana. Ary rehefa hiatrika ny fahafatesana izy dia nentina teo ambony hazo fijaliana, niaritra zavatra be dehibe izy, niaritra Yesu, niaritra latsa, niaritra kapoka, niaritra izay mafy rehetra, satro tsilo, nitsatohana lefina sy izay rehetra maro fantatsika ny aretan'i Jesosy zany. Ary rehefa avy niaritra n'izany rehetrarehetra zany izy dia hivonona hiatrika ny fahafatesana. Fa ao anatin'izany fiatrehan'i Jesosy an'izany zavatra rehetra izany no ambaran'ny soratra masina hoe nandritry ny adiny 3 no maizina avokoa ny tany aman-danitra. Ary dia zava-mahagaga no hita eto, satria amin'ny 12 atoandro hatramin'ny 3 ora arivo no maizina ny tany aman-danitra. Zany hoe amin'ilay fotoana tokony mafana be iny indrindra, misy masoandro migaingaina tsara, ao anatin'iny no maizina, izay anehoana indrindra ny fahoriana mafy izay niaretan'i Jesosy. I Jesosy ilay tena niaritra ao anatin'ny fahoriana tanteraka, satria ilay Andriamanitra teo anilany no everina ho nandao azy, tsy mba niaino azy akory, tsy mba nampahery azy akory, satria efa zay ny fandaminan'Andriamanitra ny amin'ny hamonjena ny olombelona. Raha tsy nanaiky Jesosy dia tsy niaritra izany fahoriana izany izy, fa indrindra koa tsy voavonjy isika olombelona rehetra. Ka i Jesosy nanaiky niaritra izany rehetra izany no natanteraka ny famonjenantsika rehetra teo ambony hazo fijaliana. Fa indrindra koa Andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fony ka nanodina ny tavany tsy hijery an'i Jesosy na dia zanany aza Jesosy. Andriamanitra mihitsy no efa manaiky fa izay no efa hamonjenantsika olombelona. Raha izay fahatezerana tokony mianatra tamintsika, izay fahafatesana tokony nanjoantsika, Jesosy no miaritra izany. Andriamanitra ilay tena tian'i Jesosy, satria zanany tokany dia tsy mijery, tsy nahita izany fahoriana izany, fa tsy maintsy niaretan'i Jesosy zany mba hatanteraka ny famonjena. Fa isika olombelona ihany koa ry havana, rehefa tsy eo anatrehan'Andriamanitra isika, rehefa mihodina amintsika ny tavan'Andriamanitra dia miaritra izany fahamonjenana izany isika, satria Andriamanitra mihitsy ilay fahazavana mampamilapilatra eo amin'ny fiainantsika, azontsika mandeha tsara, tsy mitsoakaropaka ny amin'izay maizina be ihany, tsy mitsapatsapa, fa tena mahita izay lalaka zoantsika. Ka rehefa tsy hita ny tavan'Andriamanitra isika, tsy manatrika ny tavan'Andriamanitra isika, dia manjary mandeha anatin'ny aizina isika. Jesosy Kristy efa tonga namonjy antsika. Andriamanitra efa nandrava izay mety endrika izany ozona tao amin'ny Adamo izany, fa vonona hamonjy antsika kosa izy. Efa vonona Andriamanitra hamonjy atsy hamonjy anao. Isika no andrasana, mbola hiodina ihany izay izy, tsy hijery izany tavan'Andriamanitra manazava antsika izany. Sa efa hitodika kosa ao amin'Andriamanitra azontsika mahitaratra izany fahazavana amin'Andriamanitra izany, satria Jesosy Kristy ihany no fahazavana ho an'izao tontolo izao.
fa koatr'izay fahamazinana nandritry ny oratelo izay a dia misy zavatra miseho hafa ihany koa fa ilay adiny telo mialoha dia fiomanana hiatrehan'i Jesosy ny fahafatesana. Na zava-mahagaga miseho ao aoriana kosa dia Jesosy efa manolotra ny fanahiny, Jesosy efa ho faty izany. Rehefa ho faty Jesosy dia nitritra ny zara roa ny efitra lamba atao amin'ny tempolo izay manasaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina, izay manasaraka ny toerana heverina ho misy an'Andriamanitra dia misy ny tabernakely sy ny tokony hisy ny olombelona. Efa nisaraka hatrany ambony ka hatrany ambany izany. Tamin'io fotoana io no hanehoana fa Jesosy Kristy mihitsy no ilay efa maty nandrava ny efitry ny fampisarahana rehetra manasaraka ny olombelona amin'Andriamanitra, mamitrana indray ilay fihavanana rava tamin'ny fahotany Adama tany am-boalohany. Izany no hevitra izany tenin'Andriamanitra izany. Efa noravahan'i Jesosy Kristy izany tamin'ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ka rehefa tapitra ny ain'i Jesosy dia nisaraka roa io efitra lamba io. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, efa noravahan'i Jesosy izay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Isika no irina sisa anantona an'Andriamanitra fa tsy mbola hijanona amin'izay elanelana efa nisy teo na izay heverintsika mbola loton'ny fahotana ihany, fa efa navitran'i Jesosy Kristy ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Andeha tsy ho isika indray no hanombo an'i Jesosy Kristy fanondroany eo ambony hazo fijaliana ka hiverina amin'izany efitra izany indray. Isika indray no ndeha anjaitra ilay rideau efa norovitina teo, fa isika no efa hisitraka izany mandrakariva ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Fa koatr'izay efitra lamba rovitra izay dia niovitrovotra ny tany, ny vato lampy ny tresaka, ny varavara-pasana vaky, izany rehetra izany no hevitra no zavatra niseho taoriana izay nahafatesan'i Jesosy izany. Ilay tany niovitrovotra, ilay vato lampy ny tresaka dia maneho fa ny voary manontolo dia manaiky ny hery sy ny fahefan'izany Jesosy Kristy maty izany. Manaiky isika olombelona indraindray no tsy manaiky, ary raha jereny ity tenin'Andriamanitra ity na ireto mpianatra Jesosy na ilay vehivavy nanaradia azy teny lavitra eny na ireo kapiteny mpiambina azy, ireo rehetra ireo mbola tsisy nanaiky mihitsy ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, tsisy nanaiky ny herin'ilay Jesosy, fa i Pilato ihany no nanaiky ny fahamarinan'i Jesosy teo anoloan'izay nitsaranan'i Jesosy. Fa ny rehetra kosa dia isan'izay nanenjika hanozina an'i Jesosy mandrakariva. Fa ny voary manontolo no miara-manaiky, ny tany manontolo no miovitrovotra manoloana izany fahafatesan'i Jesosy izany, ny vato manontolo no ny vaky, ny zara ilay vato lampy heverina ho mafy, ireny no ny vaky, hanehoana ny herin'ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Fa ankoatr'izay ny olo-masina rehetra izay efa maty dia nitsangana. Ireo rehetra efa nanantena izany fitsanganan'ny maty izany, ireo no efa natsangana ary efa nateraka indray, izay olona efa nateraka indray, ireo no natsangan'Andriamanitra tamin'izany fahafatesan'i Jesosy Kristy izany. Ireo aza dia efa voninahiny voninahitra an'Andriamanitra satria Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Ekenao sy nonao ve fa ten'Andriamanitra tokoa io Jesosy Kristy izay ivavahantsika io. Indraindray mantsy isika olombelona mbola mieritreritra ihany hoe olombelona toa ihany io na Andriamanitra ihany io, saingy izao tsy dia manana hery manahoana loatra ka ilana mpanampy hafa. Mivavaka aminao ihany Jesosy fa mbola ilaiko ihany nyzaozao kely hanampy ahy mba hahazoana famonjena sy fitahiana. Fa amin'izao tenin'Andriamanitra izao na ny voary manontolo aza efa manaiky izany herin'i Jesosy izany, izany fahefan'i Jesosy izany. Maika moa fa ianao olombelona izay navahan'Andriamanitra tamin'ny voary manontolo, ianao ve mbola tsy hanaiky ihany? Fa Andriamanitra io Jesosy io manana ny heriny, manana ny fahefana izy, afaka mandresy izay mety olana rehetra, indrindra afaka mampandresy atsika ihany koa. Fa tsy nijanona teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy, fa nandresy izany fahafatesana izany ihany koa izay ankalazaintsika amin'ny Pasika ho avy izao, amin'ny Alahady ho avy izao izany. Dia inoantsika
fa ilay Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana, efa maty ny solo azy sy ny solo anao ho inoantsika rehetra fa tena Andriamanitra tokoa. Ka nahaka ireto kapiteny izay ireo ihany no nampijaly an' Jesosy, ireo ihany no nandefina an' Jesosy, ireo ihany no nandatsa an' Jesosy hoe alao jerentsika eto raha tonga eo tokoa Elia hamonjy azy. Ireo no nanao ny fampijaliana rehetra tamin'i Jesosy, kanefa rehefa nahita an'izany zavatra rehetra izany izy ireo dia izy mihitsy no nanaiky hoe tena marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Dia isika rehetra koa manoloana izay fahagagana rehetra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika, ndeha isika andiny tena hoe manaiky ve isika fa zanak'Andriamanitra Jesosy, mahay manao fahagagana, mahay maneho ny voninahiny sy ny heriny eo amin'ny fiainantsika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra fa isika rehetra kosa mba tena hanaiky an' Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Hivavaka isika. Jesosy tena maneho ny herinao aminay tokoa ianao, ka na dia eo ampiatrehana ny fahafatesana azy ianao dia eo indrindra no isehoan'ny voninahitra ao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Eo indrindra ianao no maneho fa ianao ilay Andriamanitra tompony voary rehetra, ianao ilay mandamina ny fiainan'ny olombelona, ianao ilay Andriamanitra tena mahery ka mamboatra ny fiainan'ny olona, indrindra mampahiratra ny mason'ny olona izay mihevitra ny hanenjika anao, mihevitra ny hampahory anao. Mampanaiky ny olona rehetra ianao fa ianao tokoa ilay tena Andriamanitra. Nasehonao tao anatin'ny teninao fa ianao mihitsy no ilay Andriamanitra mahagaga. Asehonao fa ianao ilay Andriamanitra mampazava ny fiainanay, satria rehefa tsy eo anatrehanao izahay dia maizina avokoa ny fiainanay manontolo. Tompo, ianao no fahazavana ho anay. Tsy andositra izany fahazavanao izany izahay fa hitoetra mandrakariva eo ambany fahasoavanao, eo ambany elatrao mba ho hita ny tavanao izahay ka mirapiratana izany fahazavanao Andriamanitra izany. Tompo, ianao no efa nanasaraka ny hevitra mampisaraka anay amin'Andriamanitra dia ny fahotanay. Efa nandresy izany fahafatesana amin'ny nofo izany ianao mba hampandresy anay, mba hamelona anay ihany koa ary hampiombona anay amin'Andriamanitra ray. Isaoranay ianao satria endriky ny fitiavanao izany. Indreto izahay Tompo manavao ny fiainanay. Tsy hanombo anao fanindroany indray eo ambony azy fijaliana izahay, fa izahay mihitsy no tena ho mpanome voninahitra anao tahaka ny zavaboary manontolo izay mankalaza anao. Satria ireo rehetra ireo dia mahatsiaro ny fahatsaranao, mahatsiaro ny maha-Andriamanitra anao. Tompo, isan'izay noharianao izahay, isan'izay noforononao ary indrindra navahanao tamin'ny voary manontolo, ka ho izahay mihitsy no mpanome voninahitra anao voalohany indrindra eo amin'ny fiainanay. Tompo, ianao ilay efa nandresy ny fahafatesana ka ny mino rehetra dia miara-mankalaza anao noho ny amin'izany. Izay rehetrarehetra ihany koa dia ankalazanao noho ny amin'izany fandresenao ny fahafatesana izany, fa indrindra tsy ilonao anatin'ny torimaso-pahafatesany nofo intsony izahay, tsy ilonao anatin'ny fahafatesany fanahy intsony, fa tena ho velonao aminao Jesosy Kristy. Ka raha ianao tokoa no mitoetra ty anatinay dia ho velona tokoa izahay, fa indrindra ianao mihitsy no anjaka eo amin'ny fiainanay ka hitaridalana anay mba hitondra anay amin'izany fahavelomanao aminao izany. Anarahanay ny sitraponao. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, ny hoavinay, izay rehetra heverinao mahasoa anay
tanterao aminay araka ny habe ny fitiavanao, indrindra ny fiainam-panahinay Tompo, enao no hita iry anay mandrakariva. Mangataka aminao izay ankehitriny, nijerenao zao fiangonana ametrahanao anay izao, tsy miafina aminao ny asa rehetra napetraka ho tanterahanay, fa ireny asa ireny no mariky ny fahavelomanay. Tompo, tafio ny herim-panahy avy aminao izahay, azonay miatrika ny asanao, indrindra azonay mahatanteraka izany amin'ny fifaliana sy ny fitiavana, mba hanehoana ny voninahitrao. Tompo, fitaovana ihany izahay, fa enao Jesosy Kristy no mahatanteraka ny asanao, dia enao no hiara hiasa aminay ao anatin'izany. Mangataka aminao izay ho an'ny mpitandrina izay tsy miombina aminay amin'izao fotoana izao, enao no mahita, enao no hijery azy. Isaoranay anao ny fahasalamana efa hatafinao, ny talaonay Tompo, ny hahatanterahanao izany, mba ho feno sy tanteraka izany, azony miatrika ny zara fanompona efa nanolorany tena teo anatrehanao. Petraka eo am-pelantananao Tompo, ny ankonanay sy ny fianakavianay rehetra, re namanay rehetra izay niombina taminay ho maly kanefa tsy mba afaka miombina aminay amin'ity andro anio ity. Tompo, mifona ho azy ireo izahay, fa mangataka kosa nefa ny asanao fanay masina ao anatin'izy ireo, azony mahatsiaro ny asarobidiny naloranao ny tenanao teo ambony azy fijaliana, ho famonjenanay tsirairay avy. Matoka izay fa ombanay tsirairay avy enao, misaotra indrindra sahady no ny amin'ny valim-bavaka efa homaninao anay, satria enao efa mahita anay, efa malala izay sahaza ao anay na dia mbola tsy mangataka akory aza ny vavanay. Misaotra Tompo ny amin'izay rehetra atolotra ao anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay, sy ampimbonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha hitsangantsika hanao fanekam-pinoana, ka na fahaefatra amin'ny fanekam-pinoana no iarahantsika manoana. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe: Indro zanak'Andriamanitra izay manositra fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: efa nahita Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe: Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Anatanteraka ny antsa Paska isika amin'izao arivo izao izay fandromonan'ny firaisan'ny sampana, ny sampana vokovokimanga, ny tsanta, ny SLK, ny FDL, ny Ampifitia ary ny KTZ izay miombona ao anatin'izao fotoana izao ankalazantsika sahady izany Paska fandresena izany. Io manavy hatrany ny sampana lehilahy kristiana anao ny anjarany ankehitriny, fa amin'izao zoma masina izao dia mitaonantsika ny Tompo Andriamanitra. Mitaonantsika izy andeha ilaza sy tantara izay tantara miavaka niseho tao anatin'izany zoma masina izany, dia nanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azy fijaliana, maneho ny tantaram-pamonjena no tanterahany ho antsika olombelona. Ary amin'izao fiainantsika izao dia maro ny trangan-javatra mampitahotra sy mampahoro ny fo. Toa rivotra misafotofoto
aram-bato mahavalalana fa Jesosy Kristy nitoky sy hery iankinantsika. Lazao ilay tantara, ianao Jehovah Tompo no itokiko.
mankasitrahantsika ny sampana lehilahy kristiana nahatanteraka ny anjarany a io manavy hatrany kosa ny fikambanany dekona sy loolona ahatanteraka ny anjarany ankehitriny. Hoy soratra masina hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Jesosy Kristy ilay efa tonga hitady sy hamonjy antsika rehetra izay efa very a, manao antso ho avy indray kosa nefa izy ho antsika rehetra mba azontsika manantona azy indray a, satria isika rehetra no ondriny Jesosy Kristy. Fa amin'izao fotoana izao no ndeha hiantorahantsika amin'Andriamanitra, hiantorahantsika amin'ny Jesosy Kristy mba hametrahany eo am-pelantanany ny fiainantsika ety ka ny fiainantsika eto an-tany a, sy ny ilay ondry very a no hira ho tanterahan'ny fikambanany dekona sy loolona.
mikasitra antsika ny fikambanandeakona sy loha olona na tanteraka izay anjaran'izay a ny ampifity kosa ny manao ny ampahany voalohany ao anatiny anjaran'izy ireo ankehitriny io manao anatin'izany izy ireo izany tokoa io Jesosy Kristy atsika io be fitiavana be indrafoa tena maneho izany fitiavany antsika izany mandray antanana ny olantsika sy izay rehetra manahirana antsika izy fa izy ihany koa ilay tsaroantsika ankehitriny satria maty noho ny fitiavany antsika izy nanolotra ny ainy teo ambony azo fijaliana ny ota izay manarona ny tany a manamaizina izay rehetra leha indro tonga Jesosy Kristy ilay mazava ho mandehana isika rehetra raha mbola manana ny mazava andeha amin'izany fahazavana izany isika
jesosy tokoa ilay fahazavana izay mandravany maizina ao anatintsika rehetra mitondra antsika ao amin'izany fahazavana izany ary manazavatsika mitaona antsika ihany koa hijoro vavolombelona izany fahazavany Kristy izany eo amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ankasitrahantsika ny ampifitia ary hiomana ao anatin'izany ihany koa ny tsanta anatanteraka ny ampahany voalohany amin'ny anjaran'izy ireo. Ny aritrany mafy nanolotra ny aina famonjenantsika tokoa Jesosy Kristy izay tokony ho ny aretantsika dia izy no ny aritra azy, izy no nitondra azy ary rehefa namoy ny aina izy dia nisaona izao tontolo izao. Maizina ny andro, niovitrovotra ny tany, nitresaka ny vato fa tsy nijanona tamin'ny toerany maty izy fa nandresy ny fahafatesana ka velona tokoa sady velona mandrakizay. Mendrika ankalazaina ny Tompo satria azy avokoa ny hery sy ny fahefana rehetra, azo ianteherana izy sady fiarovana mafy ho antsika. Miasa amin'ny heriny eo amin'ny fiainantsika izy andeha ho tiavintsika tokoa izy ka ny momba antsika rehetra dia anehoantsika ny hatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mandrakizay Jesosy mpamonjy.
ankasirantsika ny tsanta tamin'izay ampahany voalohany tamin'ny anjaran'izy ireo izay a mbola hiverina amintsika eo ihany izy ireo rehefa aveo. Ny sampana vokovoko manga kosa indray a no hanao ny anjarany iomana ao anatin'izany. Niaritra ny mafy tokoa Jesosy no ny amintsika io ilay niaretany sy fiaretana anatrehiny tao Getsemane. Fa inona ary no mbola angatantsika andro andeha isika ino an Jesosy Kristy Tompo ilay efa nanolotra ny ainy hamonjy atsika. Indro Jesosy ilay nizalo famonjena azy famonjenanao. Hoe alao ny ratsy tafio Kristy meteza ijoro. Getsemane Jesosy famonjena.
jesosy tokoa ilay famonjena izay nanolotra ny aino atsika tao Getsemane, anorantsika tena ihany koa amin'ny asa fanompoantsika, ankasitrahantsika ny sampana vokim-manga tamin'izay ampahany voalohany amin'ny anjaran'izy ireo izay. Ny katezada kosa no hitsangana ankehitriny anatanteraka ny anjaran'izy ireo. Niaritra ny mafy Jesosy ho aisoanao, mbola ho savy ianao hiala sy tsy hanaradian'i Jesosy indray. Ankehitriny ndeha isika ny andiny tena satria ny rano no efa narotsany ny fidianany antsika teo ambony hazo fijaliana. Mahatoky tokoa Andriamanitra aza miay ihany amin'ny salasala fa antsoa izy amin'ny fotoana rehetra, fa hoy soratra masina hoe antsoa aho dia hovaliko ianao, dia ampisehoko zava-mahagaga sy sarim-pantarina. Ny ranony tete Tompo ho avy.
ankasitrahantsika ny ka dia izay tanatanteraka izay anjaran'izay a iverina amintsika indray ny ampifity ankehitriny a nanao ny ampahany anjaran'izy ireo ny rany Jesosy Kristy izay nalatsany ho antsika aza vela ho veronainy izany raiso izany miaraka aminy a le ho mpandresy anao vita ny asa nandrahany Jesosy antsika nandrahan'Andriamanitra any Jesosy Kristy ny amonjena antsika asakasatsika indray na andray isika na anday izany fa izy efa nahafoy ny aino antsika vitao ihany koa izay anjara asa sain'ny tompo tanterahanao azonao mijorovavimbelony raha tena mpianany tokoa ianao vidindrany vita
nandresy tokoa jesosy vita ny famonjena izay nytanterahana ho antsika olombelona ankasitrahantsika ny ampifitiny amin'izay fandraisana anjara azo ny tanterahana tamin'izao ansa pasika izao amarana ny anjarany kosa ny katezada zao amin'ny fotoana rehetra dia mpamonjy sy mpanavitra antsika jesosy raha teo sambatra isika dia aoreny ny finoana aza miova azon'ilay fanavotana efa nataony ho antsika ary efa vitany teo ambony azy fijaliana dia hijoro mandrakariva isika ho vavolombelon'ny tompo ao anatin'izany rehetra izany satria ny tompo no mpanavitra antsika tompo mpanavitra anay Yeah.
sitratsika ka dia zay dany amin'izay fandraisana anjarany any tamin'izao antsa-pasika izao nitsangana ohatrin'izy ireo kosa ny tsanta tanteraka ny anjarany sady amarana izany nasehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika ka dia natolony ny zanany mba azony mamonjy ny olombelona rehetra io zanany io nafoy ny ainy ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka tsy nisy nanavahana n'izaniza fa ny olombelona rehetra no nanoloran'ny ainy dia sao ilay lalatokana azon'ny olona fiainana satria efa maty solo azy izy nandresy ny fahafatesan'izany izy ka velona ny taonantsika izy handray azy sy handray izany famonjeny izany fa amin'i Jesosy ihany no misy fanantenana ka na manahoana no atrehantsika mila mpamohy fo dia miasa mandrakariva izy hamonjy ny mpanompony sy mampanantena fandresena fa hoy ny soratra masina hoe aza matahotra ianao ka momba anao aho rehefa ao amin'i Jesosy dia velona ny fanantenana satria izy ho ilay fanantenana velona Jesosy maty ho ahy fanantenana velona
Amicia, avonavo, zimuaiju, naufualu, mitadianau, tanatia, linauiansuanau, nepusakateu, niasaranau, Nadiyalu kini fulu Tesovidau Ifamotena Fanapena Velunyana
angasitrantsika ny tsantany amin'izay fampaherezana mamelona fanantenana vaovao ao anatintsika izay indray a mba hijoroantsika mandrakariva ho vavelomben'ny tompo satria jesosy ilay efa maty ho antsika ny sampana vokomanga no amarana izao antsa-pasika izao amin'ity hariva ity a ny ranakoroa no amaranana izany aza manana ny vady koa fa matokian' jesosy kristy no isoratra masina mantso hoe indro zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao ny fahotana izay efa nalany jesosy kristy tamin'ny nanoloran'ny tenany teo ambony azo fijaliana no tokony hamelona itsika indray azontsika mijoro vavolombelon'ny tompo satria no izy nanolotra ny ainy no azontsika izany famonjeny izany malalany amintsika rehetra ihany koa Andriamanitra tiany itsika hitsotra aminy ny etaetatsika izay manantona ao ny tompo dia tsy mba ho lavika mihitsy dia andeha isika nantona ny tompo hitondra izay mety ho etaetatsika no ianao Andriamanitra
ankasitrahany ianareo sampana sy fikambanana rehetra nandray anjara tao anatin'izao antsa pasika izao. Nanome voninahitra ny tompo isika, nampahery sy nanome fanantenana vaovao tao anatinay indray ianareo tamin'ny alalan'izany hira sy fifampizarana talenta izany. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane, ampitombo mandrakariva ny talenta efa nomeny anareo, azonareo mitoro mandrakariva ny filazantsara ny tompo, dia ho aminareo hatrany ny fiadanany, ho feno fifaliana ianareo eo am-panatanterahana ny asan'ny tompo. Mampahery anareo hatrany ihany koa ny amin'izay asa fanompona ny antsony ny tompo sy ny fidianany anareo, ary ombanareo hatrany izy. Izay rehetra vitantsika teto atolotritsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra tamin'izany rehetra izany. Amarana izao fotoana izao isika. Aorian'ny tsodrano dia ny hira faraika amby 370 ny andinin'ny 7 no ataontsika. Mangamanga indray ny lanitra loharanom-pitahiana sady fotom-pifaliana, Jesosy zanak'Andriamanitra. Raisan'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo, izay ankasitrahany eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.